Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ahitana ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro manolotra anao ny vaovao. Lantena nivon'ny antenemeran-dola ny lalàna amin'ny feny serasera io arivo io. Mitony fanoherana sy ny fampiarana izany ho an'ny mpanao gazety eny amin'ny antenemeram-pirenena sisa ny vahaolana. Mitombo ny vidin'ny lavanila saingy mitotongana ny kalitao eto amintsika. Mbola betsaka ny olana sedrain'ny tontolon'ny lavanila atahorana ho ratsy ny kalitao sy ny vokatra amin'ny ity taom-piotazana 4 arivo ity. Mahavelo taraina ny mponina an-tanan-drano sy manodidina momba ireo milina mamokatra herinaratra. Eny an-toerana ireo milina saingy tsy mandeha intsony. Mitohy anefa ny fanofan'ny orinasa jirama ireo fitaovana ireo. Nahitana fiakarany indray ny vidin'ny siramamy sy ny lafarina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Antony ny tsy fahamarinana toeran'ny vidin'ny solika eto amintsika. Any ivelany any, momba n'ilay fitifirana tao Etazonia Florida, fantatra nandritra ny fanadadiana fa nalalan'ny paikadin'ny Omar Maten ny vadiny, mety ho voapanga ihany koa araka izany ity farany. Ny andindinin'izay, arahanao afaka fotoana fohy. Zirohirany 15% la camis, mahery 1 milliard FMG. PMU, ils aiment la loyale hommage. Les produits en électroménager de premier choix vous attendent chez Baolay, avec toujours de nouveaux arrivages. Teleled, iSense et Changgong garantie 1 an. Lecteur DivX DVD So Good, subwoofer Geo avec un design tendance, caméra de surveillance à distance. Synthétiseur Maike. Baolay, un Anakin en face à Rébus 134, avenue de l'Indépendance et à l'immeuble Digital World. Sorin en face de l'EPP et à l'immeuble SEC. Bazar B Thomas. Baolay, toujours meilleur. Ni batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny hery lany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitre fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine.
Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une remise de 10%. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andoutapénac ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Natsara pambulena napitumbarena kanavita kuchano nazuko faugaza na maruna mako seka irutiako seka marosa pitiko Sekam, fahombiaza ny fampizarana. Zirolirany 15 plus na lagamisy mahery ny 1 milliard FMG. PMU izay milalao ihany no mahazo. Miaraba tompoko tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany araka ny narahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia lany teny anivon'ny antenimieran-doholona ny lalàna mife ny serasera ny hariva teo mitoy anefa ny fanoherana izany ho an'ny mpanao gazety eny amin'ny antenimieram-pirenena no sisa vahaolana farany angatahana ny fanafoanana io lalàna io tsy ny mpanao gazety ihany anefa no voakasika amin'ity andininy faharoapolo ao amin'ny lalàna momba ny cybercriminalité ity mitondra ny fanadiadiana ny namana Lili Rabiata. Fitaka be vava no nataony fahefana mpanantanteraka amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera amin'ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena ankehitriny. Lany teny anivon'ny antenimieran-doholona ny lalàna feny serasera izay nasian'ny ministera fanovana ary tsy nampahafantarina ny rehetra. Lalàna ahafahana manenjika ny rehetra maneho hevitra na amin'ny haino aman-jery na amin'ny tambazotra serasera araka ny fanazavana. Na izay mitondra fitarainana amin'ny asa-panjakana amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra afaka enjehina amin'ity lalàna ity. I lalàna io izay efa ny fanarahany rehetra ho foanina saingy mbola naverina ao ihany izany ary tsy nampahafantarina meloana pandaniana azy teny amin'ny antenimieran-doholona androany. Voasoratra mazava hoe le présent code abroge de ery amin'ny fahatelo l'article 20 de la loi numéro 006/2014 du 19 juin 2014 sur la cybercriminalité. Hitatsika amin'ity fa no esorina ary nofafana io nofafan'ny ministera io andinin-dalàna io izay ny fanarahany rehetrarehetra ny tsy maintsy ampidirana azy ary tena fangatahany ny mpanao gazety rehetra ny hoe foano any io ho anay zany de tsotra hoe raha ohatra ka ny foanana le izy de efa misy eritreritra avy amin'ny fanjakana ny ampiatra n'io lalàna io satria raha tsy manana eritreritra ny ampiatra an'io amin'ny mpanao gazety na amin'ny olon-tsotra ny fanjakana de tsisy antony namoanana an'io de averina foana le fitakiana hoe ity zavatra ny fanarahany ity re tompoko alefa any amin'ny parlement. Anoho ny fitakiana eny amin'ny antenimieram-pirenena ny mpanao gazety rehetra rehefa tsy nyaino ny teny anivon'ny antenimieran-doholona. Ankoatra ny olana ho an'ny olon-tsotra voakasika indray ankehitriny ny fahalalan'ny fanaovan-gazety no ity lalàna ity. Paikady politika ametrahana ny jadona eto amin'ny firenena ny fametrahana io lalàna io araka ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety. Ampidirina amin'ny fameno ireo satria te hanao jadona ny fanjakana ka ampiororona ny malagasy amin'ny resaka cybercriminalité dia voafatotra ao anatin'io lalàna anankiroa io zay azo hitsarana ny olona mpiserasera rehetrarehetra ka tsy ny mpanao gazety irery fa ireo zay mpiserasera rehetrarehetra any amin'ny Facebook, any amin'ny internet, any amin'ny serasera informatika rehetrarehetra efa mikasika ny informatika de tafiditra ao anatiny daholo zany hoe ny zanakao, ny zanako, ianao, izaho na de tsy mpanao gazety aza de ho tratran'izany lamandy izany ary dia higadra ray taona ka hatramin'ny 5 taona farafaharatsiny raha io lalàna io no ampiasana eto amintsika. Averiny indray ve ny fanampenam-bava atao amin'ny mpanao gazety aiza ho aiza ny fampanantenana fahalalahana sy firairana
ahazaka demokrasia ataon'ny fitondram-panjakana. Ny lalàna ihany anefa no milaza fa zo fototra iantoa ny lalam-pandroenana ny fahalalàna maneho hevitra mandray ary mizara vaovao amin'ny endriny samihafa. Asorina amin'ny vahoaka indray ve araka izany io zo fototra io. Ny firenena ny velany izay isan'ny aran'ny fanoherana matanjaka aza mazaka ny fanehoan-kevitra samihafa ataon'ny rehetra. Tsy mazava ihany koa ny fomba nampandaniana ity lalàna ity teny amin'ny anteny Merandolona. Tsy ity lalàna ity no voasoratra hodiniana saingy tô nasisika tsy maintsy nolaniana atao anatin'ny fotoana fohy. Tsy hijanona amin'ny mpanao gazety intsony ny fanoherana ity lalàna ity. Anao ny anjarany ihany koa ny lehiben'ny orinasa tserasera sy ny mpiara-mombona antoka na matsy vola ny famolavolana io lalàna io tahaka ny PNUD. Izay ny mahakasika ny lalàna mifehy serasera fa nivoaka tamin'ny fahanginany ny Ray aman-dreny Mijoro androany rehefa tsy hita elaela teo amin'ny sehatry ny politika. Noraiketina antsoratra ireo foto-kevitra ara-politika izay ijoroany ny fikambanana ka anisan'ny nisongadina tamin'izany ny fanolorana vahaolana manoloana ny toetra raha-pirenena amin'ny alalan'ny fanairana ireo mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra mahefa. Tompon'andraikitra amin'ny toetra raha-pirenena avokoa ny mpanao politika ka tokony andrainy andraikitra manandrify azy fa tsy variana amin'ny ady seza sy ny fifanenjehana fotsiny ihany. Fanazavana ndeha rahantsika. Politika. Zony mpanao politika ny mitady fitondrana mba ahazoany mampihatra ny tetim-panorona, tetim-pandrosoana heverina fa mety ho an'ny firenena. Ny tena mpanao politika nefa alohan'ny zavatra rehetra dia feheziny fitiavan-tanindrazana fa tsy ny fitiavan-tseza. Ilaina noho izany ny ara-olana politika ary tsy misy antoko politika afa miala amin'izany ka miangavy anareo Ray aman-dreny Mijoro ampandefitra ny hampodiso toerana ka hanandratra ny fitiavan-tanindrazana. Fanahemitra fandimy ny fehim-potoana izay anatanterahana ny fifidianana izay hosolotena ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ilay rafitra ambony HCDDED antony. Anisy ny mpilatsaka hofidiana tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra ka nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny Conseil d'État ny filakevim-panjakana. Androany no tokony natao ny fitsarana saingy tsy mbola totosa indray izany. Miramanitra no mitondra ny fanadihadiana. Tsy nahafehy fepetra takina ny mpilatsaka hofidiana iray ao anatin'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalàna araka ny fanadihadiana natao ary tsy nanaiky ny valin'ny sivana ka nitondra ny raharaha teny anivon'ny Conseil d'État. Ahemitra ny fifidianana izay nokasaina atao rahampitso araka ny tety androm-pifidianana avoaka ny komity mikarakara ny fifidianana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Androany tokony ho nanaovana ny fampelezan-kevitra ireo lehilatsaka hofidiana ao anatin'ny rafitra ambony saingy ho ahemitra amin'ny fotoana manaraka izany. Tokony androany zany ataony propagande sy ny rahampitso fifidianana fa noho ny antony misy candidat anankiray zany nametraka fitotrana taty amin'ny Conseil d'État zany dia voaterina hemitra zany le daty zany. Ny Conseil d'État tokony atao androany fa noho ny lanonana atao fitsarana zany dia mety hemitra fotoana manaraka izy. Ratsaivona miisa 700 ireo fikambanana nametraka ny antota taratasy ho isan'ny mpifidy ary ny 770 tamin'ireo ihany no nahafen'ny fepetraka afaka manefy izany. Misy araka amin'ny 20 ireo olona nanatitra ny taratasy filatsaka hofidiana ka ny 3 ny alan-daharana noho ny antony manokana, ny 7 nahafen'ny fepetraka ka tafiditra anaty lisitra, ny 14 tsy nahafen'ny fepetra no takiana ka ny iray amin'ireo tsy afa-po ka nampiakatra ny raharaha teny fitsarana. Fandimina izao no nahemitra ny fifidianana izay hosolotena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ilay rafitra HCDDED. Hemitra manaraka izany ihany koa ny fifidianana solotenan'izy ireo ao anatin'ny Haute Cour de Justice. Sehatry ny toe-karena kosa indray dia mitombo ny vidin'ny lavanilina saingy mitotongana hatrany ny kalitao nanomboka ny fihotazana mialohan'ny fotoana amin'izao fotoana izao. Atahorana ho ratsy mihoatra ny tamin'ny teo aloha ny kalitao amin'ity taom-pihotazana 2024 ity raha ny fanadihadiana natao hena ihany koa ny vokatra rahampitahina amin'ny taon-dasa. Michel Ranardzona no mitondra ny andinindiny mikasika izay. Tsy mitsahamy hena ny vokatra lavanilina eto amintsika atao anatin'ny 2 taona farany. 200 taona ny taona 524 raha toka 700 taona ny taona 424. Ahina hena ihany koa amin'ity taom-pihotazana 2024 ity ny vokatra ary aratsy ihany koa ny kalitao. Antony manomboka ny fihotazana mialohan'ny fotoana raha tokony 20 jona vao tokony hanomboka ny taom-pihotazana. Taraina ny zava-misy any, izany hoe mirongatra ny alitra lavania, misy mpitondra
fanjakana zany hoe mpanatanteraka zany amin'ny faritra inona zany a mifandray amin'olona manao tambazotra manao efa manitra daholo ny tenako manao reny fitetezam-pahatra reny mahita hoe manitra daholo ny magasin'olona dikan'izany misy maro ny fihotazana ka ny zavatra tiako sariana ny saina amin'iny zany a za ny kalitao atsika fa saika very ny kalitaontsika eto Madagasikara zao manao effort zany ny plateforme sy ny ministère ny commerce iverenany zany kalitao zany ka manao antsoavy ny tenako hoe ajanono amin'izay ajanono le fanaovana an'le fihotazana roa fotoana satria manimba ny tsenam-barotra atsika. Miaratsy ny kalitao saingy mialavo kosa ny lavanilina avy eto Madagasikara. Nitombo avy roa eny ny vidin'ny lavanilina tato anatin'ny 2 taona farany. Madagasikara izay mamatsy ny 700 ny tsena iraisam-pirenena. Raha toa ka $80 ny kilaon'ny lavanilina avy eto Madagasikara ny taona 4.4 $530 zany ny taona 5.4 ary mananika ny $200 amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina, isokatra ny 20 jona ho avy izao ny taom-piotazana lavanilina any amin'ireo faritra amoron-dranomasina na zone litérale. Ny 2 jolay no eny amin'ny zone intermédiaire na ny any amin'ny faritra tsy manamorona ranomasina ary ny 15 aogositra ny any amin'ny Andrekofana. Olona manodidina ny 2 hetsy no miasa amin'ny sehampiariana lavanilina eto amintsika raha toa ka manodidina ny $2.7 ny volana ampidirin'ny fanondranana lavanilina tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana nandritra ny taona 2012. Lafimavao hafa kosa indray dia anisan'ireo androm-panjakana anjakan'ny kolikoly ny eny anivon'ny fitsarana ankoatra izay ihany koa dia malaza fa ela fiasa ireo mpiasa raha ny voalazan'ny olon-tsotra ny amafy izany tato anatin'ny fepitaona izay nanaovany pirakitra ran'ny fitsarana ny fitokonana. Misy ny fivoarana izay takina amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'izao 100 andro fahatelo izao. Narindra Randrianomanana no mitondra ny andinindiny mikasika izany. Ela fiasa ary maharitra ny fanaovana ny taratasy sy ny famoahana ny didiny amin'ny fitsarana. Mbola sarotra ny fanafoanana ny kolikoly. Nanampitrotraka izany ny fitokonana nataon'ireo pirakitra rà tao anatin'ny volana maro. Nihisatra ny fandraisana ny raharaha teo anivon'ny fitsarana ary tsikaritra ny fivezivezen'ireo manandrara teo anivon'ny fitsarana izay. Etsekilan'izay, nisy ny fanatsarana miandalana nataon'ireo pirakitra rà sy ny sampandraraha ny hetra raha ny fanazavana nentin'ireo olon-tsotra sendran'ny mpanao gazety androany. Le fanaovana taratasy aloha misy mamaritra ihany satria ianao zao fa tamin'ny volana avril any taty dia izao vao avela satria nisy andry le hoe grevy teo iny dia nandrasako ny sokatra herinandro tapa-bolana amin'ity zany dia nakaty io dia mbola tsy fantako indray na ahoana indray ny tohany androany na ahoana. Mila fanafiovana zany fanafanana an'izany ilaina raha ohatra hoe misy zany. Izay ngamba no azony atao hoe fanafanana sy fanaraha-maso ao amin'ny fitsarana. Raha pidapida zany isaky ny hoe misy fitsarana dia tsy maintsy misy ara-maso koa. Fa betsaka ny taratasy atao ato momba ny taniko, momba ny trango. Fa tsy mbola nahita kolikoly fa dia fitain'ny ankizy ara-dalàna. Raha pitsom-berina izy dia rapitsy tokoa vita ny zavatra. Za mbola tsy nahita zany aloha. Mety ihany ilay kolikoly ho an'ny tsirairay avy dia mila mahatsapa tena amin'ilay resaka kolikoly. Moramora satria efa raha namary tsara ilay kolikoly. Tsy mbola vaovany ny olana ny pirakitra rà ary mbola miandry ny famaliana ny fitakiana izy ireo. Raha ny verina ny asa ao anatin'ny 2 volana. Mandeha tsekilan'izay ny fanatsarana ny fampandehanan-draharaha izay tafiditra tao anatin'ny 100 andro fahatelo raha ny voalazan'ny minitra tompon'andraikitra androany. Dia atao amin'ny kolikoly tokoa satria raha 3 volana zany tena ela dia ela. Dia no afanganina zany ny fisin'ny manomboka izao zany dia tsy anam-pasahiranana tsony na izahay ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany na ny fitsarana ambony dia ao daholo no andoavana zany droit d'enregistrement ireo mpijirika izay manararaotra an'ireny olona izay te hahazo haingana ny fitsarana raikitra dia tena ady amin'ny kolikoly ny fametrahana zany birao imbonana na ny guichet unique. Any izany raha 30 na 80 andro lasa 12 andro zany kendrentsika eo amin'ny firenena. Azakazaka isan'andro tadidia fa tsy mijanona eo amin'ny 100 andro ihany ny fiainanareo, ny fiainan'ny firenena. Fa ny 100 andro mifanesy sy mifandimby no mivadika ho taona ampandrosoantsika ity firenena ity. Isan'andro tompoko lasy tompoko vavy ny fampandrosoana ny firenena sy ny azakazaka anaovantsika fanampy ho fampandrosoana an'ity firenena ity. Ambety tenin'ny filoham-pirenena trano ny hoe avelao hiasa ny gouvernemanta.
roa taona tsy tapany izao mbola mikatsy ny raharaha na eo aza ny fitohizan'ny 100 andro voalohany faharoa tsy fahatelo. Lasa fahazarana ho asa tato ato ny mitsoka mpanao gazety rehefa misy toedrara mafana eto amin'ny firenena toy ny raharaha olona Lisson izay tafiditra ao amin'ny raharaham-pitsarana. Fa mbola eny an-tanan-drano ireo vondron-kery izay famokarana herinaratra na groupe électrogène izay naveltaraina ny mponina manodidina saingy tsy mamokatra herinaratra loatra eto. Olana ara-teknika no tsy iasan'ireo milina ireo raha ny fanazavan'ny teknisianina tany an-toerana. Mitoy ihany ankilany ny fanofan'ny orinasa Jirama ireo fitaovana ireo raha ny fanadihadiana entiny Mimaravaly. Mandeha ny herinaratra eny an-tanan-drano sy ny manodidina na misy aza ny fahatapahana indraindray. Milina hafa no mamatsy ny herinaratra ho an-tanan-drano fa tsy ireo milina napetraky ny orinasa Agreco izay tsy mandeha efa hatramin'ny volana janoary lasa teo. Taorin'ny famondrana ny milina sasany teny Ambohimanambola sy ny tany Behenjy tsy niasa intsony ireto milina ambiny ireto. Raha fahalalako anazy aloha tsisy ifandraisany satria ny groupe ny avy aty zany tsy mifandray amin'ity satria efa tamipetaka teo ty evana dia arina ihany jirona. Ity zany samy hafa ny any, dia hafa ny any, dia hafa ny ity. Dia indraindray tapaka ao anatin'ny adiny iray dia miverina vetivety. Amin'izao izy aloha mandeha fa ambany kely tena ambany. Fa tapaka aloha indraindray sy tapaka ihany, fa ilay maneneny aloha tsy maneneny intsony. Raha ny eny an-tanan-drano manokana, olana amin'ny tsy fahampian'ny herinaratra no antony tsy mampandeha ireo groupe Agreco sy AFL efa amam-bolana maro. Mbola andoavan'ny Jirama vola ny fanofana ireo milina tsy miasa ireo. Averina any Dubai raha ny fanazavana azo ny milina Agreco izay tsy miasa intsony. Tato anatin'ny enim-bolana no tsy nampiasaina intsony ireto milina ireto. Mitovy ny fanofana saingy raha ny fantatra. Misy antony ara-politika ihany koa ny tsy ampiasaina ireo milina ireo ankoatra ny olana ara-teknika. Ny mampametra-panontaniana dia ny hoe inona no tsy andefasana ireo milina ireo amin'ny toerana manana fahasahiranana amin'ny famatsiana herinaratra. Toy ny fanofana milina tokony hiasa saingy tsy miasa. Ny faritra hafa nefa mitaraina amin'ny fahatapahan'ny herinaratra lava. Isan'ny olana amin'ny fitantanana orinasa mpanjakana hatrany ny fandaniana vola amin'ny fitaovana tsy ampiasaina tahaka ny fanofana fiaramanidina tsy ampanidinina ho an'ny orinasa Air Madagascar. Fa nahitana fiakarana 700 ariary indray ny ireklao amin'ny siramamy sy lafarinina amin'izao fotoana izao. Fiakarana izay vokatry ny tsy famarina toerany viditsolika raha ny nambaran'ny Pahy Toekarena. 4 alina ariary ny elanelam-bidy eo amin'ny gony ny siramamy teo alosiny amin'izao fotoana izao. 4,00 sy 2 alina ariary kosa ny fiakaran'ny gony na lafarinina mitaha amin'ny teo aloha. Miramanitra no mitondra ny fanadihadiana. Niakatra ny vidin'ny siramamy sy lafarinina herinandro mialohan'ny fetim-pirenena. Ho an'ny siramamy manokana raha 210 ariary ny kilao ny volana May lasa teo, niakatra ho 510 ariary ny kilao amin'izao volana Jona izao, izany hoe fiakarana 700 ariary isaky ny kilao. Raha 2 alina sy 1 hetsy ariary kosa ny iray gony amin'ny siramamy, efa 3 alina sy 1 hetsy izany amin'izao fotoana izao. Izany hoe nisy fiakarana 2 alina ariary isaky ny gony. Raha ho an'ny lafarinina kosa indray, 900 ariary ny kilao tamin'ny volana May raha toa ka tafakatra 700 ariary izany amin'izao fotoana izao, izany hoe 300 ariary isaky ny kilao ny fiakarana. Mitetina 9,00 sy 7 alina ariary ny gony ny volana May lasa teo raha toa ka 7,00 sy 7 alina ariary izany amin'izao fotoana izao, izay nahitana fiakarana 9,00 sy 2 alina ariary. Niakatra be foana isaky ny anatin'ny herinandro zay nefatra niakatra ny siramamy. Ngamba ny tafakatra 1 million ny gony siramamy rehefa kelikely ambony jaune mitoy. Herinandro izy 550, izao lasa 650. Lafarinina ity niakatra kely. Ohatriny? Lafarinina zao any izao 700 sy 7,000 sy 7,000. Aloha izao 9,00 sy 7 alina. Amin'ilay lafo loatra ilay entana moa ilay ity asa raha tsy dia tsisy voly. Andeha mihitsy zao taika fety ny olona asa navery any amin'ny sakafo ny olona navery any amin'ny fitafiana amin'izao. Nefa ny taloha ny fety raha taika 27 zao mandeha be mihitsy ny tsena. Fa hatramin'izao dia tsy mandeha mahitsy. Vokatry ny tsy fahampian'ny famokarana eto an-toerana, ny fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, miakatra manaraka izany ihany koa ny vidin'ireo entana mila fitaterana
raha ny fanazavany ny pahitoekarena. Ny eto toerana koa moa raha tsika mahita zany fa tsy ampy ny vokatra amin'ny siramamy sy ny lafarine ka dia mifameno eo zany ny vokatra afarana sy ny vokatra eto an-toerana dia izay no mametra ny vidindreo entandreo ka miankina indrindra izay vidiny izay amin'ny quantité zany izay misy sy ny vidiny ny vitanana azy na ho an'ny eto an-toerana na ho an'ny any ivelany. Miasarotra ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ho an'ny malagasy. Tsy misy ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana manoloana io fiakaran'ny vidim-piainana io. Raha tsy haivina, manambana ny hampakatra ny sarandalana ihany koa ireo mpitatitra eto an-drenivohitra raha toa ka tsy mandray ny fepetra tandrify azy ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanomezana subvention na ny fanampiana ho an'ireo mpitatitra. Ny andanja ihany koa ny ariary tato anatin'ny iray volana, antony iray mampiakatra ny vidim-piainana. Fa manantsy azo diplôma ireo mpianatra malagasy any Chine amin'izao fotoana izao. 4 volana ny trosa izay tsy mbola voalohany ireto mpianatra ireto raha ny fampitam-baovao alefan'ireo mpianatra amin'ny tambazotra tserasera. Ahina voaroaka ihany koa ankilan'izay ireo mpianatra ireo raha ny fitarainany ny solontenan'ny Ray aman-dreniny. Fanadidina. Nitohy hatrany ny olana ho an'ny mpianatra malagasy any Chine. Maherin'ny zato ny mpianatra ahina tsy azo diplôma noho ny tsy fandoavana trosa amin'ny fanjakana sinoa. Ny mpianatra nalefan'ny fanjakana malagasy hianatra any an-toerana no misedra olana ankehitriny, raha ny fanazavan'izy ireo. Zato mahery izahay mpianatra aty Chine no tsy ahazo diplôma amin'ity taona ity. Ny antony dia satria tsy nahavoaloha trosa izahay efa ho 430 volana eo ko. Ho tapitra amin'ny tsy volana ity ankoatra izay ny fahafahan'ireo mpianatra ireo mipetraka any an-toerana araka ny fanazavan'ny Ray aman-dreniny. Ankoatra ny olana amin'ny tsy fahafahana manao fanadinana, marary sy tsy afaka mitsabo-tena ihany koa ny ankamaroan'ny mpianatra any an-toerana. Ny vaovao farany avy any amin'ny mpianatra aloha dia le vanim-potoana farany ahafahany zareo mipetraka any satria tapitra amin'ny 30 juin zao ny vizahany zareo. Ka misy université iray zao ty any avy any Wuhan, ohatrohatran'izay daholo ny any amin'ny province rehetra any Chine any, nandefa email ho an'ny mpianatra izy hoe tapitra tanteraka amin'ny faran'ny volana juin ny vizahanareo, ka raha ohatra tsy voaloha daholo ny trosanareo zay tokony efa ho tapitra voaloha tamin'ny faran'ny volana mai 2016 teo, dia iangaviana nareo aka billet hoe andehananareo mody alohan'ny 15 juin. Telo taona no efa tsy nahalotrosa sy tsy nahavoaray vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo. Mbola maro amin'izy ireo no tsy nahavita ny fianarana. Misy ankoatr'izay nefa tokony hahavita ny fianarana saingy tsy nahavoaray ny diplômany. Tsy hita hatreto izay fanampiana nataon'ny fanjakana amin'ireo mpianatra nalefany any ivelan'ireo. Trangam-piarahamonina kosa indray dia nilaza tsy nahafantatra ny disadisa anatiny izay misy eo tsy hafa misy amin'izao fotoana izao ny filoha lefitry ny syndikan'ny mpandraran'ny fonja tamin'ity androany ity. Miandry fivoriana afaka 2 volana ny toy ny fitokonana ataon'ny syndikan'ny mpandraran'ny fonja ampahany fitakian'ireo mpiasan'ny fonja no efa voavaly. Tao anatin'ny fonja vaky tany Tsioliara dia niverina ny asa ireo mpandraran'ny fonja noho ny amehana miandry ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ny mety toy ny hetsika izay ataon'izy ireo na tsy. Fanazavana an'ilay arantsika. Ohatran'izay le tsilotsofin'izay indraindray mampiady sam'izay dia tsy tsara le satria hatreto aloha zany ny any maison de force raha mahita angambany eo mbola tsisy vaky tao, mbola tsisy zavatra hoe ohatran'izay ny eo anivon'ny momba anay aloha zany dia izahay ihany ny afaka mifandamina amin'izay zavatra izay. Izay angambany azoko milamina zany. Ny eo anivon'ny momba anay mbola veriko indray izahay ihany ny afaka mandamina an'izay zavatra izay. Fanamboarana mikasika momba ny agent, izany hoe resabola sisa ny resahana amin'izay zavatra izay zany. Tontolon'ny asa kosa indray dia ny tsy fahampian'ny fiofanana no sakana ho an'ny tanora amoron'asa raha ny fanadihadiana natao. Efa misy ny ezaka izay ataon'ny fanjakana saingy tsy ampy tosika izany hanampy ireo tanora an-tapitrisana eto amintsika. Antsasamanila ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao no tsy hanasa. Fanadihadiana iarahana amin'ny Mikael Ramarla. Ny antsasamanila ny tanora malagasy ankehitriny no tsy hanasa raha ny fanadihadiana natao.
Araka ny tatitra navoaka ny Instat farany ny taona 2024 ireo tanora eo anelanelan'ny 15 hatramin'ny 14 taona no tena sahirana mitady asa ary mandidina ny 700 ny tany tsy fananana asa tamin'izany. Ho an'ny famoronana asa indray, tsy fahampin'ny fampiofanana no mbola sakana ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao. Satria ny olona rehefa manana traikefa zany amin'ny asa ataony indrindrindrindra hoe nanaraka formation professionnelle zay izy fiofanana araka-asa dia moramora kokoa ho azy zany no anana asa rehefa aveo ka afaka hiasa izy zany na izy hiasa ho an'ny tenany zany hanao asa tena na izy hiasa amin'ny toerana anankiray. Raha tanora izy zany dia hisokatra amin'ny malalaka ny sehatry ny asa zany. Ary raha ohatra kosa izy ka renim-pianakaviana zany nanaraka le fiofanana dia mazava ho azy fa na manao ny raharaha amin'ny maha-renim-pianakaviana azy ary izy dia mbola afaka hitady vola hanampiana ny ao an-tokantrano ihany. Na misy aza ny fahasarotana eo amin'ny fananana fahaizana amin'ny alalan'ny fampiofanana, misy ihany ny tanora manangana ny orinasa ho azy na eo aza ny fifaninanana amin'ny vahiny eto an-toerana. Takiana eo amin'ny sehatry ny famoronana asa ihany koa ny fananana fahamatorana. Fanampinana izany teknika fampiofanana araka-asa izany no tosika entin'ny ministera ankehitriny. Misy ny atao hoe fampianarana ny ikirakirana zany fananana asa zany na famoronana asa, entrepreneuriat zany. Dia ampianarina an'izay zany izy tsy voatery hoe hiasa any amin'ny fanjakana asa miankina foana no hanofanana azy fa manana fahaiza-manao koa izy hamorona asa. Efa mianatra izy zany amin'ilay lalam-piofanana rano dia misy taranja anankiray hoe ahoana no lalana hitadiavana vola anomboana an'izany le asa dia sehatry ny asa izy hanao asa tena, asa mahavelona, asa mendrika. Mitaky paikady ny famoronana asa mba hialana amin'ny tsy fahombiazana amin'ny tetika asa iray. Olana eto amin'ny firenena ny fidiran'ny tanora amin'ny sehatra tsy manara-dalàna sy asan-tselika. Paikady mazava avy amin'ny mpitondra no andrasan'ny be sy ny maro ampivoarana ity tontolon'ny asa ity manoloana ny lafin'ny toe-karena amin'ny tontongana misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Fa isan'ny manana tsiro sy kalitao miavaka sady tsara ny kakao avy eto Madagasikara. Tsy mbola mahasana ny tsena raisam-pirenena nefa hatreto ny abetsaka ny vokatra ahondrana raha oharina amin'ny fanondrana izay ataon'ny firenenen-kafa. 7 hatramin'ny 9 taona ny famokarana kakao eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana ny tontosain'ny Mikaela Ramarla. Tsy mahasahana ny tsena raisam-pirenena ny vokatra kakao ho an'ny Madagasikara. 7 hatramin'ny 9 taona isan-taona no vokarina eto an-toerana raha toa ka ray tapitrisa mahery izany ho an'ny firenena hafa toy ny any Côte d'Ivoire. Ny 900 taona amin'ireo vokatra kakao ireo kosa no tafiditra amin'ny kalitao tsara indrindra ho an'ireo vokatra eto Madagasikara. Ho an'ny orinasa iray manodina kakao ho chocolat eto an-toerana izay mamokatra 900 taona chocolat. Ny 300 taona avy amin'izany no ho antsika eto Madagasikara ary ny ambiny kosa ho an'ny firenena vahiny. Anio chocolat vita amin'ny kakao tsara anisan'ny tsara eran-tany. Izany ny mpihinana malagasy tena nahazo privilège hoe mihinana foana chocolat ao anatin'ny chocolat fin. Diso loatra natao fomba fijery malalaka ny kakao de Madagasikara. Ao anatin'ny kakao de Madagasikara izay ataontsika hoe mamokatra entre 7000 et 9000 tonnes par an. Misy ao mbola mihoatra an'izany ny hatsarany, misy ao mbola mihoatra an'izany ny tsiro. Dia izay zavatra izay no ezahana avoaka ao anatin'ny hoe toy ny antsoina hoe chocolat rare, toy ny antsoina hoe chocolat miavaka. Ny taona 1790 no nanomboka nivelatra teto amintsika ny famokarana sy fanodonana ny vokatra kakao ary isaky ny 5 taona no mamokatra izany raha ny fanadihadiana. Misy karazany telo ny kalitaon'ny kakao, saingy ilay kalitao tena tsara tsy fahita eny an-tsena intsony noho izy andairan'ny aretin'ny zavamaniry sy ny tsy fahazakana ny toetry ny andro. Hatreto ny kalitao hybride no mbana ho an'ny tsena iraisam-pirenena. Fatafiditra anatin'ny fanabeazana ireo tanora manomboka eny amin'ny ambaratonga faharoa ny ady atao amin'ny kolikoly. Jeny mbola eny an-tsekoly ny ankizy tanora dia tezaina anana toe-tsaina sy kolotsaina andany kolikoly. Fanadihadiana entin'ny Mioramanitra.
Matsiaro tompona ndraikitra na ireo mpianatra nanaovana fanentanana androany momba ny kolikoly fa isan'ny mampahantra ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanetry be ny firenena ny mpanao kolikoly, miainga avy amin'ny mpitondra sy ny olon-tsotra, beazana sady ny mpianatra mba hanana toe-tsaina mandà kolikoly. Izany hoe mampahantra ny firenena ny kolikoly dia ny fisian'ny kolikoly ataon'ny olona eto Madagasikara ny tena mbola tsy mampandroso ny firenena malagasy. Dia izay ny afatra ampitainy zareo anatin'ilay izy hoe sahia mijoro manao tsiny kolikoly. Sisy bola amin'ny ohatra hoe fandranana bois de rose toy ny any amin'ny hôpitaly izay tsy manam-bola zao na marary mafy efa ho faty ary dia tsy mahazo fitsaboana. Kolikoly zany miseho amin'ny endrika maro ny amin'ny fitsarana. Misy ilay olona tokony gadra dia mandovola izy dia afaka tokony andraikitra eto amin'ny fitondrana sy ny olom-pirenena rehetra mba hanajana an'ilay kolikoly fa io tsy mampandroso ny firenena. Fanentanana mpianatra sy fampahafantarana ny endrika kolikoly no nompanana Bianco iarahana miasa amin'ireo sekoly eto an-drenivohitra ireto ahafahan'ny mpianatra manohitra ny kolikoly madinika eny anivon'ny seha-pampianarana. Beazina hanana toe-tsaina sy kolotsaina mandasy tsy manay kolikoly. Ny fantatsika ary fa mbola mpianatra aty amin'ny ambaratonga faharoa sy ny ambaratonga voalohany zany tsy ireo no andehanao kolikoly akory. Fa na misy kolikoly ary amin'ny fiainandreo dia tsy izy manao azy fa ny ray aman-dreniny. Fa ireo dia beazina hanana an'ilay toe-tsaina. Fa any anivon'ny sekoly any mety misy seho na trangana kolikoly any ohatra amin'ny fitantanana ny volan'ny sekoly, ohatra ny amin'ny fitantanana n'ireo mpiasa ao anivon'ny sekoly. Androany no nankalazana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ny andro ho an'ny tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana niarahana tamin'ny Bianco ny sisiko an'Antananarivo ary ny komina Antananarivo renivohitra. Hetsika maro no nanamariana ity andro androany ity, anisan'izany ny fifaninana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina. Tanora mpianatra manalo no ao anatin'ny tambazotra ny tonga teny an-toerana nanotrina ny hetsika. Maresaka resam-pirenena kosa indray mikasika ny tranga famonoan'olona tao Etazonia fantatra nandritra ny fanadihadiana natao fa nahalala ny paikady nentiny Omar Martin izay voaroroy amin'ity raharaha ity ny vadiny. Mety ho voapanga ihany koa araka izany ity vadiny ity famonoana izay nahafatesan'olona mahery ny 50 ny alahady lasa teo. Famintinana izay eo amin'ny sary ny France 24. Nandritra ny fanadihadiana mahakasika ny tranga famonoana olona tao Etazonia fantatra fa nahalala ny paikady ny Omar Martin ny vadiny. Nafantatra ny zavatra hitranga ny vadiny raha ny nambarany olona Amerikanina Angus King taorian'ny nazahoan'ny fampitam-baovao ny fivoaran'ny fanadihadiana. Afaka manome fanampanazavana ary manaiky ny amin'izany ity vadiny ity raha ny nambarany ity olona ity hatrany. Nanambara tamin'ny agent fédéraux ihany koa i Nour Salman fa niezaka ny ampiova hevitra ny vadiny tamin'ny fanafia natao amin'ny trano fandihizana na Veu Pulse. Nanambara tamin'ny FBI ihany koa izy fa namily fiarakodia iray teo anoloan'ity trano fandihizana ity. Nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety etsy ankilan'izay ny filoha Barack Obama nandritra ny fivorian'ny filan-kevitra nasionaly ny fiarovam-pirenena fa tovolahy tsy dia salama saina ilay nitifitra tamin'ny fotoana io. Raha tsy ahivina ny zava-nitranga, ny alahady lasa teo tao amin'ny trano fandihizana natokana ho an'ireo olona mitovy fananahana tany Florida, ity voaroroa ity no nitifitra ary namonoana ain'olona miisa 720 izany. 720 kosa ny naratra. Anisan'ny fitifirana goavana indrindra ny seho tany Etazonia ity tranga ity. Mialohan'ny sarahana dia andeha ofitsina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Lany teny anivon'ny antemeran-doholona ny lalàna mifehy serasera ny hariva teo mitoy ny fanoherana ny fampiarana izany ho an'ny mpanao gazety eny amin'ny antemeram-pirenena no vahaolana farany ahafahana manohitra izany. Mitombo ny vidin'ny lavanilina 5 mitotongana hatrany ny kalitao eto amintsika. Mbola betsaka ireo olana izay sedrain'ny lavanilina atahorana ho ratsy ihany koa ny kalitao sy ny vokatra amin'ity taom-piotazana 9 arivo ity. Navelitaraina ny mponina teny Antanan-drano sy ny manodidina kosa ny momba ireo milina izay mpamokatra herinaratra eny an-toerana. Mbola eny an-toerana ihany koa ireo milina ireo saingy tsy mandeha intsony. Mitoy ihany anefa ny fanofan'ny jirama ireo fitaovana ireo na dia tsy mandeha aza. Nahitana fiakarana indray ny vidin'ny siramamy sy ny lafarinina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Anton'izany tsy famarina toerana ny vitsolika eto amintsika. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona tanteraka ny pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity andro an'ity ankasitrahana feno ny nanarahanao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho an'ny ra-pitso indray. Veloma tompoko.
Sady lehibe ao magasin Shap akaiky ny pompier tsara lalàna. Ahitana ireo karazan'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Ny fampalalam-baovao no arahanao tamin'ny magasin Shap akaiky ny pompier tsara lalàna. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, trice en serment. Ny fampalalam-baovao no arahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.